mahaverina mandrakizay. Vavaka isika. Tompo, te ho verina izahay. Tsy ho verina anatin'ny ray andro fotsiny. Tsy ho verina ka ny nofo fotsiny. Fa ho verina araka ny sitraponao ary ho verina mandrakizay. Fantatray fa ao aminao ihany izahay no manana izany. Koa volavolao ny fosiny saina mampanahinay ary dia ampio izahay handray izany avy aminao indray amivo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Jesosy Kristy no tena mahaverina mandrakizay. Ao amin'izao natoko fahaenina io dia voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia efa nisy famantarana fahagagana lehibe natao amin'i Jesosy fa ny nofidimy sy azany rano roa dia nampitombono be lehibe ka manjary nahavoky olona lehilahy 5,000 mihoatra izay mbola mitondra vady aman-janaka. Dia azo naotaina amin'izany fa Rakely any amin'ny 3,000 sy 1,000 ny totalin'ny olona novokisa amin'ny tompo ny ray maka. Nefa dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mbola nisy 12 sobika miamony. Faly amin'izany ny vahoaka. Voky ny kibo, politika ny kibo. Kanefa noho ny ampiso, nona indray le olona voavoky be ho maty. Dia nipelipelina indray, aiza le Jesosy zara nofo iny? Aiza le Jesosy nay nampitombo be lehibe iny? Ka dia hitantsika amin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo fa dia mitady amin'ny Jesosy rehetra vahoaka Jesosy rehetra. Ary eny hoe ny olana tsambokely nakany Kapernaum izy dia lasa koa zareo mba ny olana tsambokely. Ary efa nahitan'i Jesosy dia nanontany, tena mitady anao zahay? Ho Jesosy mamaly eo amin'ny 5:20. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Io fomba fiteny nirafelazy izy fa marihana tsy azonareo dia tiana hevitra izany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nananareo nofo ka voky. Vokinareo maly no nanay nareo izao. Ary eo no mahatonga Jesosy manolona zany hoe aza miasa ho an'ny hanina mety ho levona fotsiny. Fa aoka mba hitady ny hanina mahaverina mandrakizay ianareo. Izao nofonay. Anadikadina azy mantsy Jesosy. Inona no famantarana ataonao e? Mosesy razambenay zao dia natatraka mana avy any an-danitra. Tena hitiny Jesosy. Tsy Mosesy no nanome an'iny fa ny raiky fa ny an-danitra. Ary za koa dia avy aminy. Izao le nofonay nalatsaka verina avy any an-danitra. Raha izany no andrailareo sy hoaninareo dia ho verina mandrakizay nareo fa tsy hoe rehefa tonga indray ny rapitso dia ho nona ianareo. Ka ny lesona voalohany zany dia hoe miasa koa tsika rehetra zao. Raha tsy mianatra tsika dia miasa. Ary ny asan'ny mpianatra dia mianatra. Fa dia ampianarina tena Andriamanitra antsika hoe aoka tsy asa ho an'izay mety ho levona fotsiny. Aoka tsy asa ho an'ny nofo fotsiny isika. Tahaka an'ireto Jiosy reto noho nivoky izy dia tsy nandraraha Jesosy. Fa rehefa noana izy va tonga saina indray hoe aiza indray misy an'ile mofo. Aoka tsy hanina izay mety ho levona. Nisy ihany Jiosy tamin'ny andron'i Mosesy rehefa nilatsaka ny mana avy any an-danitra dia niezaka nanangona be lehibe. Nefa Jehovahandriamanitra nandatsaka isan'andro dia nisy miseho azo fetsifetsy nanangona be lehibe no ny tonga ny maraina nanimona le mofo lo simba. Ka andrinan'Andriamanitra hoe tsy matoky any Jehovahandriamanitra mandrotsaka mana isan'andro ve ianao ka inona no mahatonga anao minimanangona tahaka an'io? Riavana malalana tsy maintsy miasa tokoa isika. Hatrany amin'ny Genesisy ny fanambara tamintsika izany. Hiasa sy hitanona ny saina. Fa raha miasa tsika mba ho azona vola fotsiny
adinontsika amin'ny tompo ka tsy mampaninantsika ny hoe raha mbola tsy ny patron a raha aly a dia mahavy a hiasy raha finatsara patron dia mbola za tsy maintsy mitady anjamafoana dia manjary olona mora reraka ka dia ianao ihany dia misy feo amafa miteny aminao mba maka aina mipetra matory fa aza makany am-piangonana any fa reraka ianao andany mba manao sport fa vanao any zany vavababaky zany dany mba mijery tany any ambanivohatra indray aloha fa ho any am-piangonana foana ve farany tavela Andriamanitra tavela ny vavaka tavela ny ara-panala mazava ny ara-tontolo tsy ny mofy any veloman'ny olona fa mpeny rehetra sy afaka ny vavan'Andriamanitra inona avy zany veloman'ny olona mofo sy ny tenin'Andriamanitra inona moa ny mofo dia milaza ny zavatra materialy rehetra zay fantatr'Andriamanitra fa ilaitsika manomboka amin'ny hanina zany ny mofo ny fitafiny ny compte any amin'ny banque ny trano ny fiara ny CEB sy ny CWA etsetra fantatry ny tompo fa ilaitsika izany fa hoy ny tompo hoe raha zay ihany no velomanao a dia velorelokony ianao mitovy amin'ny biby ianao ny biby zay tsy nomena fana ny an'ny biby dia zao rehefa mikafy tsara rehefa mihinan-kanina rehefa jabona rehefa marary ampy zay ka mino aho fa isika zao raha misy miteny hoe ianao ohatra ny biby mba tezitra ihany nefa indraindray ny fiainantsika mihitsy no mila manao fiainam-biby ka mampieritreritra satria miezaka mafy tsika raha vao amin'ny ara-nofo ezaka mafy tsy mampaninona mihitsy zany efa niasa adiny valo fa zay mbola nao sible tsy maninona mbola mapana zay mbola tsy mety afa-pony atsika amin'ny fiainany na dia ohatrany mahazo vola ihany aza dia ohatrany matsaka foana mbola misy tsy ampy izany dia tsy mety afa-po dia mbola mitsiriritra foana ny olona manana an'izao za tsy manana an'izao dia tsy mieritreritra fa tsy vola efa manolo koa dia tsarofo fa mampatsiaro ny teny Jesosy am'filazantsaraka ny Matio zany efa lasa mamona ho anao ny vola ka na anadonana an'Andriamanitra io na andaingany na amona olona io na ilailika tahak'io na tsy raha ina fahasalamana tsony azy vola ihany efa lasa Andriamanitra izy zay efa farikopoavarina ho azy ny fiainana ataonao any nefa miteny Andriamanitra dia mazava ao matotoko fahenina ambin'ny faefatra amby roapolo tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo tsy miaraka mihitsy ka tandreny ihany laveko tsara mila miasy dia tsy manao tapany atokivavana sasany atsanony ihany zany asy zany fa mizao tontolo zao tsy natson'Andriamanitra hiasa isika natson'Andriamanitra hianatra anao raha tokony mbola hianatra fa raha izany ataonao ambony noho ny fivavahana amin'Andriamanitra dia mieritrereta fa efa miala amin'Andriamanitra ianao zay efa lasa ny amin'ny sampy ianao zay efa zany no ataonao arena sy ambony voalohany araka miteny Jesosy zay misy ny arenao no misy ny fonao nefa ny fotsika zay tokony atolotra an'Andriamanitra anaka glory any ny fonao mazava ny teny Jesosy am'filazantsaraka ny Matio any ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anareo zany rehetra zany ity le zavatra namaikany any zay lasa mampikaikaiky atsika ty tsika nge rehefa tsy eo amin'ny tontolo dia lasa ohatrany mikaikaiky be mitady an'izy io e raha atao amin'ny fitenitsika sy ny fiteniny tanora dia ohatry hoe lasa bonus hoanao io rehefa tena ao amin'ny tompo ianao tsy zavatra dia tena mampiady saina be dia tena reraka be fa tena misy hery misy fitahina lasa fitahina ho anao zany zavatra ilaina amin'ny fiainana kobanandro zany misolo vavolombelona
mahatonga volana lasa ohatrany be sitrapo tiana ho azy taony ny ary nefa vao misanaka ny volana dia efa mitrosa manandeha dia ohatra mitsiriritra foana fa noho ny tena mivavaka ozy dia tsapako hoe tena fitahiny zany asa misy olona tsy mba mahazo asa misaotra Andriamanitra fa nomenao asa mazary tsapany hoe ay tena sitrapon'Andriamanitra zany alazako ny lehibe izay fe ahy eo amin'ny asa fa iraka Andriamanitra koa reny manajany fa efana lehibe ay ty tena Andriamanitra ty tena manampy amin'ny fitantanam-bola ka sy le olona mitady ty sitrapo rehetrarehetra ty afa mahay mandahatra ny lara-pahamehana inona no tena tokony ataoko voalohany ay arakaraky ny hafozako an'Andriamanitra na amin'ny fotoana na amin'ny volana amin'ny talenta dia mainka koa tahin'Andriamanitra zay hoe zay fatra ataonareo ny tena Andriamanitra no amarana ho anareo koa zany fitondrona vavonganana ataony ka tena manampy Andriamanitra na ny fitondrako ny ankohonako na ny asa fitadiavana tsy misy ny mahory anay mampatsiaro ny salama fa tena mizaro tsy hananjava mahory aho asa zay fandrasanao zany zany tsy milaza hoe manana limozine manana trano folo manana tsy zany le izy fa mahay mankasitraka mahita fifaliana am'izay anjara omen'Andriamanitra azy fa raha zay ananan'olona foana no heverinao hoe arena dia anao tsy manana dia anatra mandrakizay ianao ary dia anatra fenitsiriritana mandra-pahafatanao fa mahay mankasitraka ny omen'Andriamanitra fa taloha ozy ny fanahako lasa midevoly ka na ny ampisy koa raha tsy azo anto nandray miritona ry nandray miady aman'olona mifanao tontolo tsy fantatra koa ny hoaizy ty fiainako ty mazava ny afatry ny tompo aoka zay tena tsy lay mofo avelona anatin'ny ray ihany dia iverina ihany ny pepopepotrandray mahazo olona tsy mitany afatsy vola fa raha manana ny Jesosy Kristy ianao sady ao ny ara-panahy ao ny ara-mofo dia hitanao fa hoalamin'ny tompo ny fiainanao tsy manana ihany amin'izany apiso zany anao fa raha manana ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao dia nozao manomboka sao dia manomboka eo aminao zany fiainana mandrakizay zany ary inona ny fiainana mandrakizay fiainana miaraka amin'Andriamanitra fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy fifaliana aminao zany hoe mamonjy fanotoko vavahana fa miaraka amin'ny Jesosy Kristy zany hoe maranatabatra amin'ny tompo miaraka amin'ny Jesosy Kristy zany le fiainana mandrakizay zany hoe mampiasa ny anaran'ny Jesosy Kristy mandroka ny ainy zay tady amin'itsitsindry anao zay hevitra avy amin'ilay rasy tomposarika anao nanavon'Andriamanitra hoany minalan'i Jesosy Kristy zany le fiainana misy fiadanana misy fifaliana misy fanantenana hitanao amin'izany fa mampianatra antsika mihitsy ty Jesosy Kristy ty hoe aza mikendry zavatra hoanandroany zany fotsiny mikendry lavitra amin'izay rehetra ataotsika dia mikendry zavatra lehibe tsika manao zavatra tsara isika satria tsara le Andriamanitsika mahereza ny azany mahereza amin'ny asa zay efa fitahinany men'Andriamanitra anao mahereza amin'ny fianarana zay efa nomeny anao fa fitahina koa zany fa mialohany zany azadiny ny mivavaka azadiny ny mangataka ny tsodranin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra hiaranao amin'ny asa midevoly fa bebe ny fomba sy mitety dratsy atao midevoly any ampianarana any ampiasana eo amin'ny fiarahamonina olona fanerasera aminao andavonanao amatorana anao rehefa tsy amivavaka sika dia ho lerina vetivety tahaka an'ilay sakafo mieritrretina hoe ahandro fotoana maharitra kanjo nomenanao raha ny fotoan'Andriamanitra raha mamaky tsara anao ary amin'ny testamenta taloha aria rehefa menany manana zany Israely dia zao fampasevana hoe nataon'Andriamanitra honona isan'andro anao izy mba hanetry tena zay ny voalohany izy amintsika ny mahatsiaro izy menetry tena rehefa nona raha avytsika atao nge raha ny marina tsika ty an'olono ty dia hoe aloha Andriamanitra mba isaky ny tapa-bolana ihany vonona izay raha tsy dia mba mandany volafiry fa ny pilan'Andriamanitra no harina atsika dia hoe atao nona isan'andro ianao mba hanetry tena atsiaro hoe mila mihinana indray aho ka sy le haniny mofo ihany fa mila mitehatra amin'Andriamanitra zay mamelona azy fa tsy ny hanina nofo ihany koa no mahavelona atsika fa niara-panahy mila indrindra dia Jesosy Kristy zany nofonainy zany izy no mahavelona mandrakizay azy misaraka aminy ho azy raika voalanitra
Amen.